Mpanetretena no hitsanganana eto androany. Tondrana ny teny fampahirezana famporosiana avy mitombo. Mpanompo kely indrindra sy mpanompo rehetra manaiky mba fitaovana ampiasay mitombo. Fitaovana ihany fa ny tompo no mampiasa toy ny fantsona anankiray izay epitany ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny fiarahana mivavaka. Matoky ny tompo aho manantena n'Andriamanitra fa hijerentsika izy. Président hijerenareo mianakavy Andriamanitra. Hijery ny mpiara-miasa pasteur SG. Hijerenareo mianakavy Andriamanitra. Ry fiangonana hijerentsika Andriamanitra. Tsy miady vava, tsy miady teny, fa mangina miandry an'Andriamanitra. Ity fobe akoron-drano ity dia ho tanteraka le teny eo amboniny vatolampy tsy azo nizaniza ho resena. Profon'izany ny fanetretena antsika mianakavy. Ity vavaka fifadikana natao tiany dia ho tafakatra fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra ary dia hanampy antsika izy. Manao porofo fa tsy miady teny na miady vava isika, alao mangina manetry tena izay manetry tena no asandratra. Saotra ny tompo isika fa nomeny tompo ny pasteur Raymond mivady pasteur tsy tiady io manetry tena be mihitsy. Ny fanetretena no anandratan'ny tompo azy. Kaneny mpinona akoron-drano anetry tena dia misandratra. Alleluia. Ny teny ray aman-drenitsika hoe mba mandray anjara ianao fampahiresana amin'ity fifadikana ity dia nanaiky aho tsy maninona. Dia hoy aho tompo inona ny vavaka tokony ho ataonay? Fa tolakandro tako sao moa dia vavaka ho an'ny marary, vavaka ho an'ny manan'olana, vavaka ho an'ny fitahina ny fiainana. Fiainako izany any amin'ny fiangonana hoentiko. Fa androany aho mba izara anankiroa ny lohevitra horesahako. Ny anankiray dia izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonany na amin'ny olony rehefa manompo azy tsara. Ny resaka kely koa ny amin'ny hoe vavaka fifadikana ny mahazava-dehibe azy ny tombontsoa ho azo. Raha misy natadidiny tolo teny teto fotoam-pivoriana fifadikana anankiray lakamisa dia ny resaka ny mahazava-dehibe ny vavaka fifadikana tombontsoa. Teny aho hoe ndray aman-dreny nampianatra antsika an'izany, ny pasteur nampiatra an'izany, ankehitriny koa tsika amin'izao fotoana dia mbola mampiatra hatrany hatrany tombontsoa. Faharoa dia izay ataon'Andriamanitra amintsika. Tsika tsy mahay manao ninonino, misy irantsika anankiray manao ny fihezahako, fikelezanaina sy fihezahako tsy fitiovana tsy mahomby, fa ianao ilay mpanavotra. Alleluia. Alleluia. Andeha ataontsika kely aloha tira anankiray ty azafady. Ao anatin'ny vavaka fifadikantsika dia miterany tompo. Iraha fa 80 sy 300. Miteny zava-maneno eo anareo. Mino ianao vavaka ataontsika eto dia ho tahin'Andriamanitra. Mety irery ve isika? Toa miady rery, toa ilozan'ny olona, mety ataon'ny olona tsinitsinina ihany koa, mavesatra ny entana, oro ny fo, torotoro ny fanahy. Matoky ny tompo fa ny vavaka tsy miverimaina io. Zava-matahotra, zava-mahagaga tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra ho valy ny vavaka. Ho anareo renim-pianakaviana rehetra dia atolotro anareo ty fetiny reny ty ery ty. Dia rery ve ianao? Mavesatra entana? Asa matahotra fa Andriamanitra tsy mamela anao rery. Na dia tsy miteny azy nareo misy olana eta mavesatra be mavesatra. Mamatoky ny tompo fa ny vavaka ataonao anitsika an'Andriamanitra anao zava-dehibe. Ampio rahalahy amin'ny hira fa ny feoko somary latsaka.
matoky aho fa vavaka nanomboka talata larobia lakamisy masabotsy lahady latsinainy talata larobia lakamisy tamin'ny farany fotoana dia anetsika an'Andriamanitra sitona sy sarika an'Andriamanitra no zavatra amin'ny fiainantsika tsiraray avy tsy zavatra hita maso fotsiny amin'ny olona anankiray fa ny rehetra andray avokoa. Amen. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'ny olona rehefa kasitrana mivavaka fifadikana. Salamo 5:20 fakitsika miaraka azafady mba voninahitry ny tombo satria mihinana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny nofo zao dia tsy mihinana rano ihany no hohanina fa ny fanahy dia mihinana ny tenin'Andriamanitra, hoany be dia be ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ndininy 5 dia mitsambikina amin'ny ndininy 7 isika amin'ny anaran'i Jesosy. Isa 2:3 zava-mahatahotra no ataonao amin'ny famarinana mba hamalina anay, ary Andriamanitra ny famonjenanay io izay tokony
tokony farany tany rehetra sy izay eny amin'ny ranomasina lavitra eny. Maria le teny hoe zava-mahatahotra no ataonao amin'ny famarinana mba hamaliana anay. Aleloia. Ny fahasivy, mamangy ny tany ianao ka manondraka azy, mampahavokatra be azy ianao amin'ny olon'Andriamanitra izay feno rano. Mamboatra varim-bazaha ho azy ianao rehefa avy nanomana ny tany. Mahampidran'ny tany voasa ianao ka mampiravina azy. Ranorana mivatravatra no andeha manao azy, mitahy ny fitsomoany ianao. Satrohanao voninahitra ny taona amin'ny fahatsaranao, ary ny dianao mitete menaka. Votondrano ny fiandrasan'ondry any anivitra, ary misikina fifaliana ny avoana kely. Rakotra ondro ny saha, voasarina varim-bazaha koa ny lohasaha, mioby izy ireo sady mihira koa. Teraho tompo. Isaia, bokany Isaia toko 7:50, 7:7 sy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. 9:9 Isa 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao fa ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amahy famatorany faratsiana sy hanamboraka ny enta mavesatra, sy andefa ny ampahoriana ho afaka, ary anapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy ny izarany mofonao ho anona va, sy ny ampiantranonao no mahantra manjenjena, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirombelona amin'ny nofo iray aminao ianao. 9:9 mafy be miaraka ataontsika rehetra. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasalamanao. Ny famarinanao ho loharananao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary dia hiantso ianao ka hamaly Jehova, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inty aho. Raha esorinao sy eo aminao ny zioka, ny fanondro sy ny fitenenam-poana. Ary raha afonao ho anona ny fanahinao, na mahavoky ny fanahy ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny azipitonao ho tahaka ny mita atao vovonana. Ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva, sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina. Aza sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny saha-votondrano ianao, sy ho tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety rehetra. Ary izay taranakao no anangana ny farava ela, ary ny ahoriny hatry ny fony fahagola no ho amboary. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana ho nenana amin'ny tany. Haleloia. Manarakaraka ny bokin'ny Ezekiela, toko 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mamaky hatrany sika azareraka. 5:20. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, mba ho afaka amin'ny samponareo rehetra sy ny falitonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. Fo vaovao koa no omeko anareo, ary fanao vaovao no ataoko ao anatinareo, ary ho esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka omeko fo ny nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka ahatonga nareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary olona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo. Dia raha ny tompo. Eo aloha no vakiana fa afaka toizana kely rehefa avy eo. Izay ataon'Andriamanitra, ny mpaminany dia maminany.
ilazan'Andriamanitra zavatra, zao no ataoko, zao no asehoko. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mipetraka, mitoetra. Mahafinaritra ahy ty teny ty rehefa mivavaka tompo omeo any ny afatra. Dia misy zavatra tena manetsika be ny foko mihitsy, lay boky ny Salamo izay nomeny tompo. Tsy takatry ny saina ny zavatra hataon'Andriamanitra, tsy voafaritra. Tsika zao nanomana vavaka fifadikanina dia hoe miandry fifoazam-panahy, fa tsy fantatsika ny endriny. Mety fetsika ahoana ny endrika izany fifoazam-panahy zany. Mieritreritra koa hoe fagagana, fanasitranana ny aretina, mamoaka demonia, fagagana. Voasoratra ny tenin'Andriamanitra zany, tsy diso akory. Fa ity boky ny Salamo 5:20 ity dia tena mampiheritreritra tokoa. Ianareo ve mba mieritreritra ty zavatra anankiray lazaiko ity, manokatra ny vavahady izay tsika ahako. Nivavaka ny mpianatra ao amin'ny Asy Apôstôly 2:20, rehefa tany anatin'ny fonjy Petera vonoana no hevery ny mpanjaka, Herôda mpanjaka, fa mandeha ny fomba fiasany. Dia nananteny izy, Jakoba aloha nataony voalohany, dia Petera indray nidira ny faharoa. Dia nivavaka ny fiangonana. Dia rehefa nivavaka ny fiangonana, dia inona ny zavatra nitranga? Tsy voafaritra aloha ilay vavaka nataon'ny fiangonana, fa dia tsy nitsatra ny vavaka nataon'ny fiangonana ho an'ny Petera tamin'Andriamanitra. Fa rehefa nivoaka Petera, dia nisy vehivavy anankiray izay nilaza fa hoe Petera aho. Dia inona nataon'ny fiangonana? Mazafady mavalio kely azafady, tandindony zany. Azonareo ve? Nivavaka Petera, nivavaka ny fiangonana mba avoaka Petera. Fa rehefa nivoaka Petera, dia ilay valim-bavaka zao no nanaovan'ny olona azy. Manofy ianao, manofy ianao. Fa hoana koa no avoan'ny Petera, satria tany anatin'ny fonja lalina tany Petera. Fa rehefa namaly vavaka Andriamanitra, dia tena mamaly vavaka tokoa. Tsy takatry ny sainy ny vavaka tao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Naniraka anjely izy, nivahana ny bolokazo, dia nivahana ny varavarana voalohany, ny varavarana faharoa tany amin'ny fahatelo farany, dia nivoaka Petera teo am-baravarana, dia zao no namaliny azy. Tandindony zany. Tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra, tsy azontsika faritany. Fa eto dia mieritreritra ity zavatra ataon'Andriamanitra ity. Rehefa mivavaka ny fiangonana, zava-matahotra no ataon'Andriamanitra mivaly ny vavaka, dia inona ny zavatra miseho? Famangina ny tany. Any amin'ny boky ny Korintianina voalohany 4 miresaka izy ny amin'ny hoe san'Andriamanitra, hazo, sa. Natao tahaka ny hoe hazo isika, tany isika. Fiasan'Andriamanitra hoy ny Baiboly tantara faharoa 7:7, asitrana ny tany. Rehefa mamaly vavaka Andriamanitra, asitrana ny tany. Dia tahaka ny tany ho an'ny mpiasa tany, dia mahafantatra tsara ny fomba fiasa. Za dia niasa tany taloha, mpamboly be zay nipetraka tany amin'ny Malovay Manarasany ray aman-dreny koa, dia niasa tany zay tamin'ny fotoanany, dia manana tany be, dia miasa, dia fantatro tsara ny fomba fiasana ny tany. Dia mieritreritra ny bokin'ny Joël manao hoe evevony ty mbomborakareo aza mamafy amin'ny tsilo. Andriamanitra mihitsy no mamboatra ny le tany, mampitrano ny tany voasa, mampiravona azy. Zany hoe mipetraka ianao rehefa mivavaka, fa Andriamanitra ny midina manao asa eo amin'ny tenanao io. Halleluja. Point fort anankiray zay resako ty amin'izao fifadikanina ataontsika menakavo zao, aza manao démonstration, aza manao fietsehana be dia be. Rehefa mivavaka, miovitrovy, rehefa mivavaka, tamikimika, miazakaza. Fa hoety ny tenanao eo, dia milaza ny tompo, mianjy ianao aho. Tenena avy ao am-po. Dia hiezika Andriamanitra, dia ho hitanao tsara zay ataon'Andriamanitra amin'io tenanao io. Amboariny io.
tenanao ny fananao amboarina avokoa. Mamangy ny tany ianao rehefa Andriamanitra nitondra famoazam-panahy na fifoazam-panahy amin'ny olona anankiray amin'ny fiangonana dia mamangy izy, maniraka mpamangy izy. Genesis 2:2 rehefa malivavaka any Sara Andriamanitra anao fakagana ny fiainany dia inona zavatra nitranga? Naniraka anjely izy namangy azy, ary Andriamanitra namangy ny Sara dia naniraka anjely. Halleluja. Misaotra ny tompo lehibe azafady, tsika tsy mandoka olona, tsika tsy mandoka tena, fa napetraka Andriamanitra reto mpanompon'Andriamanitra reto, Andriamanitra mamangy reo, fiderahana poroteny mivavaka ao antsika reo. Porofony zany anao fifoazam-pan'Andriamanitra satria maniraka mpaminany izy ilaza ny teniny. Zavatra lehibe tsy takatry ny saina no ataon'Andriamanitra. Manamo mampidaminy tany voazy, manao asa ao anatin'ny tenanao Andriamanitra, mampiravona azy. Raha norana mivatravatra no andeha manao azy, mitany fitsomoana ianao, midin'Andriamanitra manao asa amin'ny tenanao io. Izay ataona ny mpanompon'Andriamanitra tsy rasy akory zany asany andraikiny, fa ny tena marina dia ity: eo amin'ny fiainana ara-panahy, eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia Andriamanitra ny tompony antoka rehetra eo amin'ny fiangonana, fa ny fiangonana dia mana-tena amin'ny fonony. Maheno venareo? Mino aho fa ho azonao amin'ny alalan'ny fampahiratany fanamasina ny izany toriteny izany, mitondra fitsomoana izy. Misy rano, rehefa tsy ampy rano ny vokatra dia tsy mamokatra, maty. Rehefa tsy ampy rano ny ara-panatsika, ny rano tenin'Andriamanitra, onin'Andriamanitra tandindony fanamasina. Andriamanitra no manome ny fanamasina ho eo amin'ny fiainanao, omeny anao zany. Rehefa kasitrahana ny vavatra ataonao, engane omen'Andriamanitra fatakarana tsara ny mpino mpanompon'Andriamanitra rehetra mivavaka eto. Mbola mitotsika amin'ny herinandro, miaraka eto sika, anetry teny eto, hiandry an'Andriamanitra. Fa mino aho fanao zavatra ao anatin'ny tsararay avy Andriamanitra. Tsy etsika ivelany itsolo no tao, fa Andriamanitra mihitsy no anao esika amin'ny tsiraray aho, misambatan'olo, isam-pianakaviana, na hatramin'ny taranakao, andray fanamboarana avy amin'Andriamanitra. Ilay vavaka ho ataoko, ho ataonao, ho ataontsika ny hikasika an'Andriamanitra hanao an'izany eo amin'ny fiainantsika mianakavy. Halleluja. Mampidraminy tany voasy ianao, mampiravona azy. Mahafinaritra zany izy zavatra taotompo. Efa nampianaritra tany amin'ny sekoly biblika dia izao ny fampianarana ambany ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe eo am-pivavahana no andraisanao ny fanamboarana ataon'Andriamanitra rehetra, dia miheno azy tsara. Titiko tsara teto daholo izay ambandry pasteur président amin'ny fotoanandro vavaka eto, mbola le fiangonana ty dia miondana parpaing izay mivavaka pasteur Jacob, pasteur Gilbert miaraka amin'ny baky nitaotokoronanta amin'ny fotoanandro. Dia mivavaka fotoana mahazo, dia eo mpivavahana no anamboarana, andraisana fanamboarana. Sorana ny tompo fa tena namboatra anay mihitsy Andriamanitra tamin'ny fotoanandro. Pasteur tsy amin'ny alalan'ny école biblique sy tamin'ny alalan'ny fifehezina ireny dia karazana fampianarana, fa ny tena fanamboarana ataon'Andriamanitra raisitsika dia eo ampandolehana ihany. Halleluja. Satroanao voninahitra ny taona amin'ny fahatsaranao, dia anao mitetemena jereva zay zavatra ataon'Andriamanitra. Miresaka tagnana izy eto fa efa nolazaiko hoe le tany isika amboary. Halleluja. Ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, any amin'ny boky ny Timoty faharoa manoko amin'ny 9:20 miresaka tranon'Andriamanitra izy, dia hoe ao amin'ny trano lehibe misy fanaka hazo tany manga. Ery amin'ny 9:20 izy dia miresaka tsara hoe zay rehetra manadiny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka memboninahitra. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny mpino
ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana zay atsangany ety ambony tany dia iny fanaka miamboninahitra. Ny voninahitra ao dia tsy avy amin'ny rahalanao na ravavinao. Misy tena amin'ny baiboly amin'ny tarilalina fanomezam-boninahitra, savoir vivre, savoir faire zany eo fahelomana fiainana. Fa ny tena voninahitra dia ilay voninahitra avy amin'Andriamanitra asaliny ianao. Andriamanitra manavy voninahitra anao. Ny kristianina na ny mpino ao anatin'ny fiangonana, tsika mieritreritra ndray mpino mahantra, olona kely, olona 4 000, olona tsiposiposy, tsy ny mpivavaka na ny kristianina tena kristiana ao anatin'ny fiangonana ny tena olona tsara indrindra ety ambony tany, satria olona voamboatra an'Andriamanitra, mitady fanaka omem-boninahitra Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Mahatateraka an'izany ity asa ataon'Andriamanitra ity. Tompo atao fanaka miam-boninahitra, tompo apio falaza ny teninao fanaka miam-boninahitra, maso ny tompo ho amasina. Ny fanamasinanao tena tsy hamasinanao, tsy misy olona mahamasina olona zany. Zay tsy mampipetraka le hoe anangana olona dia atao olona masina ao anatin'ny fiangonana. Olona ao anatin'ny fanokanana, tsy fanamasinana ny dikan'le izy fa fanokanana. Fanokanana atokana ao an'Andriamanitra. Ny fametran-tanana mety izy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, fa ny tena izy ny fanamasinana dia Andriamanitra mihitsy no manamasina anao, atokana ho masina dia ianao volavolainao fanaka miam-boninahitra. Aiza no andraisana azy? Eo am-pandolehana ihany. Samy manomana programa amin'ny herinandro fa mbola tsy tara zay rehetra teo karakarain'Andriamanitra. Aleluia. Ajanoko eo fa lava be io za lava toroteny be, za rehefa mitoroteny adin-droa indraindray, adin-dray sasany tena. Fa ajaiko ny fandaminana ataon'ny ray aman-drenitsika arahako. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy manaraka hatrany mora lamina, mora lahatra. Ny bokin'ny Isaia mbola miresaka ny vavaka kasitrana ihany. Rehefa mivavaka mifadianina, be dia be ny vavaka fifadikana, be dia be ny vavaka mifadianina ny olona. Fa nyresako eto amin'ity Isaia 7:10 ny fahinay. Moa izao ny vavaka fifadikana zay kasitrako fa rehefa kasitran'Andriamanitra ny vavaka sy fifadikana dia misy zavatra mipoaka eo. Tsy pasteur, tsy ny ravavinao na ny rahalanao fa ianao mihitsy. Rehefa kasitrana ny vavaka fifadikana dia maloha resantsika io fa misy zavatra tiako ampidirina rehefa viony amin'io andiny anankiray fahaenio sy ny fahafito. Fa ny zavatra ambarana eto ny andiny fahavalo dia fa raha izany dia hiposaka tahaka ny maraina ny fahazavanao, tonga vaingana ny fahasalamanao, fiposahana, famirapiratana, ilay voninahitr'Andriamanitra mihitsy no ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Le famirapiratana na le fiposahana fahazavana dia Andriamanitra ny manao an'izany amin'ny olona. Mialatsiny amin'ity fiteny anankiray ity sao dia misy tsy zakanareo fa le hoe mpinotsotra, tsika neny namorona an'izany hoe mpinotsotra zany, fa amiko ny mpinotsotra dia mpino fa tena malefaka tsara. Zay le tsotra, malefaka, azo amboarina. Tahaka ny éponge piretinao dia verina amin'ny toerana mora hoentina. Zay le dikany hoe mpinotsotra. Fa tsy haiko ny fomba andraisantsika azy. Tsy misy pino ordinaire zany, tsy misy hoe pino spécial. Fa ny olon'Andriamanitra rehetra dia spécial daholo. Mitovy ny fanamboaran'Andriamanitra. Rehefa voavotsy ny olona anankiray afaka mifahotana dia ny fanan'Andriamanitra no ataony ao anatiny. Dia mitovy sika rehetra. Dia tanteraka le hoe prala retapo. Fa raha mbola misy ny tsy fitoviana ambony ambany, tsy mbola izy zany. Fa Andriamanitra eto dia rehefa mivavaka mifadianina ny olona dia miposaka, misy fiposahany fahazavana ny fiainan'ny mpino. Tanisaina eto zavatra be dia be, ny aisim-pitonao dia tahaka ny mitapao vovonana. Tsy azo ofenina ny tanàna miorina tamin'ny tendrombohitra. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao.
olona tsy ritiny ianao, olona azo ianarana ianao, olona azo raisina ny zavatra eny aminao. Fa tsy hoe aza vavaka Jesosy moa aza mikasikasika ianao, olona tsy manjary reo, olona fafa tsia, olona tsy ritina, olona irin'ny olona, olona ianarany olona. Tsy ianao no miezaka mamboatra tena ianaro hoe rehefa mahita olona dia amboamboarina fizezika sy nypozinao. Fa Andriamanitra mihitsy ny namola volanao, amboatranao teo amin'ny fanoloran-tena izay nataonao. Minoa eo anatrehan'Andriamanitra fa io fifadikanina akasitrana eo mason'Andriamanitra io dia manetsika n'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra anankiray mario kely eto amin'ity toko sy andiny ity, taranaka. Tsika nena dia mivavaka tompo ao ny zanakao ny taranaka dia lasa ny amin'izao tontolo izao, lasa ny amin'jentalisa, lasa tsy mivavaka, lasa tsy manompo. Ty dia zavatra anankiray tena iadivako mafy amin'ny tompo tompo. Raha misy pasteur ao anatin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, ny zanaka pasteur dia tokony ny pasteur ampiasainy tompoko. Raha mahita ny fahatsarana na fiposahany fahatsarana, matetika sika dia miakana amin'ilay teny manao hoe tsy niteraka vata fa na fa miteraka vatana. Fa ndao tsika hivavaka ny taranakitsika ny mba hanoen'ity tantara asan'Andriamanitra ty amin'ny fotoanandro. Taranakao marily hoe ary izay taranakao no anangana izay efa rava ela. Engane président, engane pasteur Eze, ianareo menadavitra zay tarihan'ny tompo miara-manesy teny eto mivavaka tsika mangataka zao fifoazam-panahy zao. Engane mba tena ilay fifoazam-panahy ho hitan'ireo taranakitsika. Le tena fifoazam-panahy ataon'Andriamanitra hatramin'izay mba holovain'ireo taranakitsika. Andao tsika iraisaina mba hanapoaka fifoazam-panahy Andriamanitra ho hitan'ny mason'ireo taranakitsika ireo mba hafana miaraka amin'izany koa amin'ny fotoanandro. Rehefa kasitrana ny vavaka fifadikanina dia anetsika an'Andriamanitra anao zavatra amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy pasteur, tsy ny mpitondra zava-maneno ihany, tsy ny mpitadirakitra ihany, tsy ny zareo service d'ordre ihany no mahita ny fahatsarana, fa ny mpino rehetra dia mandray izany fahatsarana omen'Andriamanitra izany. Izany mba maniry an'izany mba hivavaka hifadianina eto. Ahoana no tonga ny vavaka fifadikanina zay ataontsika ho akasitrahana? Misy taridalana omeny tompo reto mba fantatsika moa ato amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 andininy 20 7 taridalana ny amin'ny vavaka tokony ataontsika, ny stady ny vavaka tokony ataontsika rehetra zao. Mpitendry zava-maneno, mpitadirakitra rehetra, mpampiangona, tsy haiko koa ny inona rehetra ny personnel eto amin'ny fobe, irareo service vavaka tokony ataontsika. Ty misy fitariana tsara akoatran'ilay raina zay ny an-danitra dia ity toko 9 ity. Miara-mamaky tsika rehetra mamafy be azafady mba hoeniko kely fa maromaro ihany tsika amin'ny anaran'i Jesosy isa 2 ary toy izany koa ny fanany mamonjy ny fahalemetsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria manao fifonana ho an'ny olona masina izy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy pitsika tsara, maritsika tsara ilay teny hoe tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Toloko izy nefa mba manaheno voromailala amin'ny toloko, maheno ve nareo? Voromailala amin'ny toloko, toloko talao ao kare mba ho ampiny fanamasina ny vavaka ataontsika, hitondra fifonana fitalaona eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanamasina no nen'Andriamanitra ho atsika dia eo amin'ny andininy anankiray izy dia milaza tsara manao hoe diny 7 izay mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy, satria manao fifonana ho an'ny olona masina izy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vavaka atao ny fanamasina izay anampiny antsika dia araka ny sitrapon'Andriamanitra dia akasitran'Andriamanitra izany.
engany mba ho tonga amin'izany toeran'izany tsika mianakavy ka nareraka ianao sasatra ianao satria nofo mandray any malemy dia eo ny fanamasina ny tonga manohana anao manampy anao amin'ny vavaka tokony ataonao. Any ambokan'ny Jaona filazantsara toko fefatra 4:25 dia soratra masina hoe izay mivavaka dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana satria Andriamanitra dia mitady olona mivavaka amin'ny tahaka an'izany koa. Efesiana 4:9 dia mivava ao amin'ny fanahy masina. Andao angataka amin'Andriamanitra irao ny fanahy masina. Mila ny fanampiany fanahy masina izay Andriamanitra amin'ny vavaka ataonay. Mangozohozo ny lohalika reraka ny nofo sasatra satria tsy mahazo ny zavatra ilay ny nofo dia mety malemy fa ny fanahy masina hanohana anao mba hatateraka ilay vavaka fifadikanina ataontsika mba hatonga azo vavaka kasitrana. Andao angataka ny fanampiany ny fanahy masina dia ho tafakatra fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Izay ataon'Andriamanitra rehefa kasitrana ny vavaka. Vakitsika ny bokin'i Ezekela 9:30 teo. Filazako an'ity dia io zay hoe décoration spirituelle. Décoration. Halleluja. Jerevy tsara izy ataon'Andriamanitra ny 5:20 fa fahasakorana madio ianareo dia adio ho afaka faltonareo rehetra sy ny sambonareo rehetra no anadivako anareo. Mamafrano anao Andriamanitra. Ianaran'ny olombelona hoe avitsofina rano dia raisina ny goby dia sina rano tsy le rano afafy fa Andriamanitra mihitsy. Tianao ve Andriamanitra mba nao asa aminao? Za tiako be mihitsy Andriamanitra nao asa ho fiainako. Za tena tiako mihitsy Andriamanitra mba hikasika ambola vola. Tadidiko rehefa niditra tetsy amin'ny vavahady tsy ohatran'io le vavahady tamin'izany fotoana izany. Vao niditra teo hiditra sekoly biblika dia izao ny zavatra tonga tao ao anatika miteny mihitsy le izy zao manomboka zao dia tsy ny sitraponao tsononao tao fa ny sitrapon'Andriamanitra izay noloranao tena eniko mihitsy. Vao niditra tamin'ny vavahady teto dia inona izany? Iny sitrapon'Andriamanitra no ataoko ka dia tsy maintsy manaraka izay fitariana atao eto ianao. Raha teo tsara, raha te hita tena fahatsarana isika dia mila ny fanamboarana Andriamanitra. Atoloro ny tenanao amboary ao Andriamanitra. Misy fafa ianao moa tsy mahalala fa ianao mivavaka fa mamafrano anao Andriamanitra. Misy zavatra fafy aminao, misy zavatra ataony aminao. Tsy olombelona ny manao an'izany fa Andriamanitra. Faharoa dia izao lelona zay fo vaovao koa nomeko anareo. Esoriko aminareo ny fo vata meko fonofo ianareo. Misy opération spéciale ataon'Andriamanitra. Tsy mila anesthésie locale na générale fa tanan'Andriamanitra ny miditra. Mba tianareo ve zany? Sao dia misy matory azafady aza matory miteny aminao ny tombo ilaina izany. Mitady zavatra tsara, mitady fanaka miamboninahitra Andriamanitra, fanaka tsara dia mamboatra izy. Zay teo fanaka miamboninahitra rehetra, zay teo tsara rehetra dia maneke ho amboarin'Andriamanitra. Ampitota ny tanany Andriamanitra, hikasika anao Andriamanitra, hisiasika ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fo vaovao. Halleluja. Remarkako amin'ity pasteur ty azafady, pasteur amin'ilay manondro. Io tsy mety tezitra zany io raha namany io. Me foana izy amin'ny nifiny tsara tarehibe. Me foana izy. Ary rehefa miakatrakatra ianao dia lasa izy mandeha. Eny ary ndao ary. Zay ny azy. Engany ny tompo anampy. Ho amboary ny tompo. Ho amin'ny fahatsarana isika. Hoesoriko amin'ny nofonareo ny fovata. Ny fo miridiridy rehetra. Ny fo mitabataba rehetra. Ny fo mietsakentsana rehetra. Zay tsy mampety tsara manao alim-bavaka matetika. Za mampianatra aza dia tia manao alim-bavaka loatra fa rehefa manao alim-bavaka ataovy indray mandeha fa tsara. Zay misy
fotoanao manao alimbavaka manomboka mivaly tonga ny 4 maraina fa tena misy fanatena sy famangina tsy toromaso zany fa zay dia manao anina be alimbavaka fa nefaranao a mitariky nervosité io tsy mahazaka n'ino nofonao alaminy tsara rehefa manao azy fa ny olona manao alimbavaka miridiridy io masony io a miteto dia aridiridy dia miangaika ny olona manao alimbavaka be tsy sarotra mandray zavatra tsy matoroko ve ny eritreriny fa alaminy tsara alleloia fa fifadikanina rehefa tena voatarika amin'ny fifadikanina ny mpino dia malefaka tsara tony tsara rehefa kasitrana ny fifadikanina dia mitarika ny olona ao amin'ny fanamboaran'Andriamanitra ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ianao tsy mila terena rehefa tonga ny fanan'Andriamanitra ao anatinao a dia ainao tsara manao ny sitrapon'Andriamanitra za rehefa dritra tamin'i Jesosy mamonjy za tsy nanahirina pasteur zany zao ny doctrine zao ny fitsipika zao ny doctrine fiangonana tsia mahita pino misy pino miaraka amin'ny pilote ny sasany débardeur ny sasany fa za tsy mianatra an'izany fa rehefa mivavaka dia mampianatra izy tsy mety amin'ny olon'Andriamanitra izao tsy mety amin'ny zanak'Andriamanitra zao mampianatra mihitsy ny fanamasina dia miaina ianao dia tsara ny fiainanao lalàna natao an'ny maditra ny maditra no mena lalàna fa ny olon'Andriamanitra manana ny faran'Andriamanitra mahay manao zay mahavaly an'Andriamanitra dia rao ny tombo Andriamanitra dia manangana mamboatra mikolokolo ny olona rehefa kasitrana mivavaka fifadikanina tsy mila azafady tompoko azafady mamboatra fietsika spôzy rehefa onatra tsy zany tsy mbola nikasiny tompo ianao tsy mbola namboatra anao Andriamanitra fa tonga dia vao miaiky ianao aniatrany ianao dia fa mampianatra anao ny fanamasina mampianatra anao Andriamanitra zao ny zanako zao ny fiainana zao ny fitafy zao ny fiaina zao ny fitondrantena tsy mahazo makary tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo maketsy tarika anao eny izy aizanao ndraisana azy eo amin'ny fifadikana alleloia feheziko le andininy voalohany iny misy zavatra ataon'Andriamanitra ikarakara antsika Andriamanitra amboatra antsika Andriamanitra rehefa fizarana faharoa rehefa kasitrana ny vavaka fifadikanina dia manao zavatra Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao indray sika ny asan'ny apôstôly ny epistily boky efa nivavaka ny apôstôly dia inona ny zavatra nitranga rotsaka ny fanamasina feno ny fanamasina izy rehetra tsy mahazo sy apôstôly toko faharoa andininy voalohany faharoa fatelo fefatra fefatra vakitsika ny andininy fefatra miaraka daholo isa roa telo ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena ny fanahy azy rehefa kasitrana ny vavaka sy fifadikana dia arotsaka Andriamanitra ny fanahy masina ao aminy dia io fanahy masina io mampianatra io ity molotra ity vava ity no amboariny voalohany rehefa mirotsaka izy madio vava madio teny masina ny fiteny teny amin'ny teny tsy fantatra matianao ve zany ho ataony amin'ny fiainanao asan'ny apôstôly toko fefatra raika amin'ny telopolo rehefa nivavaka izy ireo dia novitrovotra ny tranzenengonana dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina miteny ny tenin'Andriamanitra tia mitoroteny tia mitenin'Andriamanitra tia miberan'Andriamanitra mbola molotra ihany mbola vava ihany halleloia tsy diso Andriamanitra tsy
diso Andriamanitra amin'ny fitondrana ny olony, amin'ny fanamboarana ny olony. Halleloia. Mameno ny fanahy masina izy. Rehefa mameno ny fanahy masina izy dia mampiasa lay olony. Io le famirapiratana. Io le famirapiratana. Eo amin'ny Asiny Apôstôly toko 4 rehefa nitady olona ny fiangonana voalohany ny apôstôly dia inona ny tadiaviny? Olona fanahy masina, olona feno fanahy masina. Ny tena marina dia ity, rehefa mamagy, miasa, mikolokolo, mamboatra ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra rehetra dia fenolo ny fanahy masina, dia ampiasainy io fanahy masina io. Eo amin'ny 9:9 zao nivaky ny teny, ary Stefana feno finoana sy hery fanahy masina dia nanao asa mahatalanjona lehibe fahagagana teo amin'ny vahoaka. Eto amin'ny 5:5 dia sitraky ny olona rehetra ny teny dia nifidy ny Stefana izy ireo, dia lahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo, Procorô, Nicoronora, Timona sy Parmena, ary Nicoléo, Proselite avy any Antiokia. Anaran'ireo olona ireo dia avadika rahalahy, rahalapavirano, rahalahrano, eto Korindrano. Rehefa tonga ny fanahy masina dia ampiasainy fanahy masina. Ny tena fivavahana araka an'Andriamanitra natao amin'ny testamenta taloha makatỳ amin'ny testamenta vaovao, ny fivavahana kristianina dia fivavahana araka an'Andriamanitra, ary zany no mahatonga antsika mankalaza amin'ny Pentekoste, andro ny fanahy masina. Fa io fanahy masina io dia manangana ny kristianina rehetra, na ny mpino rehetra, na ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, olo ny fanahy masina. Dia rehefa feno fanahy masina, manana fanahy masina, dia feno finoana, feno fahaiandrena, feno hery. Tena décoration spirituelle be mihitsy zany. Rehefa zany ny mpino eto amin'ity fiangonana ity, olo ny fanahy masina, feno fanahy masina, feno fahaiandrena, feno fahalalana, avy amin'ny fanahy masina, dia milaza aminao aho. Fa na ny fiara zao tontolo zao mirimy eny amin'ny arabe ny aza ho avily ny herin'Andriamanitra mitato, tsy mila toroteny. Teny zava-maneno a tonga dia mandeha amin'ny alalany fomba ny fanahy masina, fahaiandreny fanahy masina, misy hery mampidina herin'Andriamanitra. Andao iritsika zany. Ozy ianao hoe milaza zavatra tena tsy takatra ny sainy ty pasteur ty, ohatra milaza zavatra ohatra tsy fahitanay hatraminy. Ahoana koa ny zavatra ilazany ihany zany? Tena milaza aminareo aho, izany ny zavatra ataon'Andriamanitra. Azontsika tsy ampahitanana ity Asan'ny Apôstôly ity. Mianatra an'izy io aho mandrak'androany boky ny Asan'ny Apôstôly, satria ao ny tena fivavaha. Rehefa ny fadianina aho any dia mandeha 40 jours tao am-piangonako, tao fotoan'andro, dia miteny amiko ny tompony tena fivavahana ozy araky ny foko ary sitrako ety ambony tany, dia fivavahan'ny Asan'ny Apôstôly. Io tena fivavahana kristianina. Mila mianatra an'io ny fiangonana rehetra, mila an'io sika mianakavy. Tsika tsy mila mianatra ho lafo. Misy fiangonana zao, misy fiangonana zao, misy fiangonana zao, misy fiangonana tahaka an'izao, andray olo misy fifoazana, andray ny misy an'izao. Io tsy mamitaka. Fiangonan'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2:20 tany Antiokia niantsona ny anarany fiangonana voalohany kristianina. Ny tena kristianina dia tsy ianao mivavaka ao anatin'ny fiangonana. Tsy iova BMW mihitsy ianao na dia hitra ao anatin'ny garageny BMW azy. Tsy iova kristianina mihitsy ianao na dia hitra ao anatin'ny fiangonana azy. Fa ny maha kristianina anao dia ny fikasian'Andriamanitra anao tonga kristianina. Maro tsara zay. Hianatra ohatra hianatsika, hianatra ny ranontsika, hianatra ny ranontsika, ianarana daholo ny fitonana cartable, ny fandeha, ny pause. Misy azafady ozy le raha anankiray somary miteny aminy kely aho manao hoe za taka ny frère Daouda masika, za tsy mianatra ny asika ny frère Daouda. Tsy zany, tsisy fanomezam-pahasoavana masika zany ao anatin'ny Baiboly. Aza manangana zavatra, tsy misy koa hoe mianatra ny ranona ny fanomezam-pahasoavana, fa Andriamanitra manenjy anao.
lehibe ny valon'izao vavaka fifadikan'izao re tompoko. Izy fivoazam-panahy tompo makataka aminao zay fivoazam-panahy isika eto anatiny alohan'ny fo voalohany. Fa milaza aminao aho fa rehefa tonga ho fanamasina ny olon'Andriamanitra vavaka ho an'ny marary ianao dia sitrana te anaraka anao reny marary reny. Vavaka ho an'ny olona ianao dia sitra afaka reny anaraka anao reny olona. Ampiasain'Andriamanitra ny tsiraray avy. Amen. Irio zany antenao zany fa in'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainantsika. Feheziko fa lava loatra ny torotenika hivavakantsika rehefa avy eo. Manatona ny tompo amin'ny fahatsora ny fonao, amin'ny maizy ianao. Iaraka eto isika mianakavy anety teny eto hozy a tompo jerevy reto mpanompon'Andriamanitra manety tena mba ampianaro mba hianatra an'ireo koa mba ianao an'izany. Tadidiko dada Jakoba azafady neny bako azo mitomany a. Lehilahy mivavaka nampianatra anay mivavaka tsy miala eo am-pandoliana ary dia misy takaitra ny lamosiny tena mivokoka no nivavaka. Ny dada Jakoba ny azy ny vahaolana voalohany dia vavaka, vahaolana fahatelo, faharoa vavaka, fahaefatra vavaka, fahadimy vavaka, vahaolana fahafolo ny azy vavaka. Eo am-pivavahana no andraisantsika ny fanamboarana. Zany tena izy eo am-pivavahana no andraisana ny fanamboaran'Andriamanitra. Ka raha mitady sy fivoazam-panahy isika andao anao vavaka anetsika an'Andriamanitra. Tena mino aho roa telo hoy Baiboly raha misy roa na telo mangataka zavatra amin'ny anarako eo anaty ndraiky ny an-danitra ataony zany. Ry akoronano mihoatra ny roso telo nivavaka pipiny ity, nivavaky mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, vavaky ny mpiteny zava-maneno, vavaky ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Anetsika an'Andriamanitra le zany atonga an'Andriamanitra anao zava-dehibe. Amen. Ndao anao vavaka fanamasonao ampiosay, fanamasonao kasiosay. Datsika hivavaka andohalika ho fen'izany tenin'Andriamanitra izany. Vavaka kasitrana, rehefa kasitran'Andriamanitra ny vavaka dia hiposaka ny fahazavana. Samy mbino, samy matoky fa ny tenanao, ny ankonanao, ny fiainanao rehetra dia anaovan'Andriamanitra asa rehefa kasitrana. Samy mivavaka tompo aoka ho resy lahatra, kasio ny foko ho resy lahatra, kasio ny fanako ny feritreretako ho resy lahatra. Ho tonketo tena milaza aminao aho fa isy fanavaozana lehibe ataon'Andriamanitra ny fiainantsika mianakavy eto. Ho tonga ny fifoazam-panahy, ho tonga ny herin'Andriamanitra mahagaga. Halleluja, halleluja, halleluja. Nanendry ahy izy rahalahy, ataontsika nanendry ahy izy zay rehetra maniry fanendrena eo anatrehan'ny tompo. Telo amby enimpolo sy eninjato nanendry ahy izy. Halleluja, halleluja. Misaotra anao zay Andriamanitra, misaotra anao zay fanamasa. Milanao miasa, milanao fiainana petraka tena tananao fiainana. Vavaka izany nanendry ahy
John Funai Baitaka Fanamako Ampi Vavaka Bovavaka Patrice Hallelujah Hallelujah Deite Satsama Deite Deite Satsama Deite Dihanrai Fiasa Bavaka Ampi Vavaka Denahra Jesus Hallelujah. Oh, Baba saya na Tuhan, sana punawan niya. Ikasya na wali ano. Ito yung fiena na ulis. Yung lahat. Ang biyasa sita pinipit. Ang biyasa sita. Ang biyasa na ulis. Yesu na wapesya na biyamante ng fulia punawan. Tensa pembagian mau pesena teman, panananzara pesena teman. Haleluya. Saudara maka sitakan tirin sana kau tirin di betul. Kita kapila tanah fena. Haleluya. Tirin salam bareng. Isa samaran di fajar dan di fajar salam. Kasih diri itu, kayup diri itu, mamilani itu. Dulu dari itu kita nampak bisa cari itu, bahau ini. Sejauh dia nanti kita formulasi, siapa kalau dia tu sesuatu itu, maka falana kita inawan, nanti sih, panes. Hallelujah, hallelujah. Shut down. Direi na niya nada nomas. Sireu di figura niya. Sireu di pagkukunan niya. Sireu fume. Sireu sa nakatimanta niya. Itinete na. Manovasyo finan sa nalayaw. Pinfaru.